prochain. Seigneur, conduis-moi où tu veux, touche mes lèvres pour te glorifier. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, me voici, envoie-moi et j'irai. Vavaka isika rainay izay any an-danitro, ianao lay raina ny lanitra sy ny tany, tombotompo anjaka ny mpanjaka mahaifanjavatra rehetra, atolotray ho anao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Ny tsy fahafehezanay ny fisainanay ka mahatonga anay ano teo anatrehanao, angatahana fona aminao zany ankehitriny. Misaotra anao satria afaka tanterana izao herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny tanora izao izay andraisana lesona, andraisana fanovozakely indrindra fanavaozam-piainana, ka aoka ho tanteraka amin'ny tsiraray avy izany ka iseho ny voninahitra ao. Tonoina sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Faly miarabanao aho izay manatrika an'izao fotoana izao. Ny firariana dia mba ahatonga anao ahatsapa ny fanatrehan'i Kristy, ary tena iona amin'ny mihitsy ny tena marina, ka hitondra fanavaozana sy fiovana eo amin'ny fiainanao ny fanatrehana an'izao programa izao. Ny lohahevitrintsika androany dia mitondra ny lohateny hoe Tompo, andeha aho fenoy aho. Ny boky izay ho vakiana sy angalana lesona indrindra ny tantara dia ao amin'ny jauna toko fahaefatra, ary io jauna toko fahaefatra io dia miresaka tantara na vehivavy anankiray izay nitondra fiovana. Ko anombohana azy dia misy tantarana vehivavy anankiray ihany koa izay nampalahelo ny fiafarana izy ity. Tany Manatanina moa zany no niseho te zava-doza ity. Ilay tovavy izay resahana eto dia ireny antsoina hoe top modèle ireny, ary izy io dia teratany Rosianina Ruslan Kursunova no anarany. Amma olo-malaza azy dia nanana ny hoavy mamirapiratra izy, nanam-bola be, laza moa dia tsy lazaina intsony, ary nanana irony antsony hoe miasa mangina na amin'ny teny vahiny hoe influence irony izy. Tsy nampozina nefa fa tamin'ny fampitambo avao
tao amin'ny aina manjery izay nilaza ny fahafatesanyitya tovavy ity. Ireo fianakaviany dia tsy nino a ny fanambaran'ny manam-pahefana ny amin'ny nahafaty azy, kanefa tao arin'ny fanadihadiana naharitrela dia voapirofo a fanamony tena ity vehivavy ity ary niaiky izany a ireo fianakaviany. Nisy namany anankiray a nilaza fa tamin'ny fotoana nahafatesany io, ny alohan'io nahafatesany zany, dia kivy be mihitsy izy ary tsy nahazaka ny zava-mitranga taminy, indrisy fa nampalahelo a olona maro no tratran'izany a fahakiviana izany ary tonga amin'io a famoizam-poa io. Ny baiboly ihany koa dia tantarana vehivavy anankiray izay tsy fantatra moa ny anarany fa nitoerana misy azy any Samaria, ary zay no nahatonga azy ny antsoina hoe vehivavy a Samaritanina, izay nanana ny olany manokana ary tena nitady vahaolana. Fa izao rehefa neo navantana tamin'i Kristy izy a dia nahita fiovana ihany koa. Ny filazantsarany Jaona zany no manolotra ny tantaran'ity vehivavy iray ity izay araky nambala teo hoe nifanena tamin'i Kristy, ary izay fifanenany tamin'i Kristy izay a dia niteraka fanavaozana teo amin'ny fiainany. Milohan'ny tena hidirantsika ao anatin'ilay tantara dia zao andeha ary aloha ho resana voalohany ny momba ny Kristy arak'izay hita amin'ny boky fahefatra ao amin'ny testamenta vaovao. Ary ity testamenta vaovao ity moa zany a dia ialohovan'ireo boky efatra izay antsoina hoe filazantsara. Ny filazantsara moa zany a dia midika hoe vaovao mahafaly. Ao anatin'izany vaovao mahafaly izany no ahitana ny famonjena izay entiny Kristy ho an'ny olombelona mpanota rehetra. Araky ny efa fantatra moa zany dia filazantsara fahefatra ny filazantsarany Jaona, izay izy moa zany a no nanoratra azy. I Jaona dia tovolahy anankiray izay niaraka tamin'ny rainy ary nanao ny asany rainy dia tsy inona izany fa ny fanjonoana. Raha ny toetrany dia izao tena olona mirehitrehitra ary nambara ihany koa ny rehefitrehitra izy ka nahatonga ny anarana antsoina hoe zanabaratra. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy Jaona dia niova ny fiainany, lasa tonga mpianatry ny fitiavana izy ary nanoratra boky 5 tao amin'ny testamenta vaovao izy a. Dia ny filazantsarany Jaona izay nresantsika teo, ary nisy epistily anankitelo ary ny bokin'ny Apokalipsy. I Jaona indrindra no nilaza ny tantara mahavariana momba ilay vehivavy Samaritana ao amin'ny toko fahefatra izay nresantsika teny am-piandohana, izay niantomboka tamin'ny nandehanan'i Jesosy a niainga tany Galilea ny tantara, saingy nanapa-kevitra ny janony izy taloha nahatongavany tany amin'ny toerana analehany, satria tsy maintsy namaky any Samaria izy. Zay zany dia ambaran'ny Jaona toko fahefatra andininy efatra. Teo amin'ny Jiosy sy ny Samaritanina dia nisy ny fifanolanana. Ny nahatonga an'izay dia izao, ny Samaritanina dia sady Jiosy no jentilisa, noho izany dia nihevitra azy ireo babo hatrany ny Jiosy ary dia nambary anazy ireo izany. Nanapa-kevitra ny Samaritanina noho izany toe-javatra izany fa anana fombafomba fivavahana ho an'izy ireo izay hifaninana amin'ny fombafomba fivavahana Jiosy. Nisy mandara-pivavahana sy ara-piaviana ara-kolotsaina nitsangana zany teo anelanelan'ireo firenena roa ireo. Tonga nefa Kristy andravany efitra ny fisarahana, ary ambaran'ny Efesianina toko 2:5-12 zany. Vokatr'izany dia izao tsy nijery ireo fifanolanana nisy teo amin'ny Jiosy sy ny Samaritanina izy ka nahatonga azy nanapa-kevitra andalo tao amin'ny tanànany Samaria. Ary zay mihitsy moa zany no antony nandalovan'i Jesosy tao
Samaria. Araky ny tantara dia tonga tao a Samaria tamin'ny mita tao vovonany Kristy sy ny mpianany, nipetraka nihinana teo amoron'ny fanjakany Sikara, tanàna kely iray any Samaria izy. Fa ny mpianany kosa dia lasa nakany tanàna nividy zavatra hoanina. Tamin'izay fotoan'izay, ora tena nampidanika ny hafanana iny indrindra no nisy vehivavy iray avy tao an-tanàna no tonga teo amin'ny fanjakana akarano ampiasaina amin'io andro io. Tampoka teo nanomboka andresany Kristy ary nanao hoe omeo rano hosotroko aho. Zay no ambaran'ny Jaona 4:7. Namaly anefa ilay vehivavy hoe nahoana ianao ny jiosy ka mangataka rano hosotroko amiko, nefa izao vehivavy Samaritana. Zay moa ny ambaran'ny Jaona 4:7. Tsy niditra tamin'ady hevitra ilay mpampianatra, fa tamin'ny fomba mivantana kosa no nilazany hoe raha fantatrao ny fanomezana avy amin'Andriamanitra sy izay mety aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao indray no mangataka aminy ka omeny rano velona. Zay no ambaran'ny Jaona 4:7. Mahalina ny manaraka fa rehefa nahitan'i Jesosy ilay vehivavy dia nanondro azy ho toy ny olona tsotra venivelany fotsiny izy. Izao mantsy nolazainy araka ny ambaran'ny Jaona 4:7. Hoe raha vehivavy tamin'ny tomboky tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fanjakana, ko avy aiza no ahazonao izany rano velona izany. Nahitan'i Kristy ho mpandeha mahazatra tsotra fotsiny ilay vehivavy Samaritana, saingy niova ny fomba fijery rehefa nanohy ny resaka tamin'i Kristy izy ka nanomboka nahita azy ho mpitarika lehibe. Hoy ilay vehivavy Samaritana tamin'ny Kristy araka nambaran'ny Jaona 4:7. Ianao va lehibe no jakobarazantsika izay nanome anay ty fatsakana ity, sady isy ny zanany mba amin'ny bibiny no nisotro teto. Tiany Kristy anana fahalalana lalina momba ny zavatra ara-panahy ilay vehivavy. Izany no antony ilazany hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetahita indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetahita mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia loha rano boiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Zay no ambaran'ny Jaona 4:13. Nanoloana ilay tolotra dia niky raha vehivavy nanao hoe tompoko, omeo zany rano zany aho mba tsy angetaheta na anketo antsaka itsony. Zay no ambaran'ny Jaona 4:11. Na izany aza nanao fanambarana ny tompo ary nanohy hoe andeha ary antsoa vadinao ka mankanesa aty. Raha vehivavy namaly ka nanao taminy hoe tsy manambady aho, hoy Jesosy tamy marina ihany voalazanao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ile toeranao ankehitriny, marina zany voalazanao zany. Zay dia fanambarana amin'ny Jaona 4:7 sy ny 12. Teo anatrehan'izany fanambarana izany dia laza ilay vehivavy Samaritana hoe mihoatra noho ny olona avy any velany ity lehilahy ity, mihoatra noho ny mpitarika azy izy, mpaminany ity lehilahy ity. Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Fotoana voahomana ho an'i Kristy io hanomeza ny fanambarana lehibe indrindra amin'ny fanambarana rehetra. Raha mbola nahatsapa ilay vehivavy fa nanoloana olona tsotra mety maty, fa hoy izy fantatro fa avy ny Mesia, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra araka ny ambaran'ny Jaona 4:5. Ary tamin'izay fotoan'izay indrindra no nanehony nahenody ny feon'i Kristy ny teny hoe izao izay miresaka aminao, izao no izy araka ny fanambaran'ny Jaona 4:5. Rehefa malala naneho ny tena no ilay Mesia tamin'ity vehivavy mahantra surety Kristy. Aorin'ireo teny ireo dia milaza amintsika avy hatrany ny tantara fa nandao ny sinda vehivavy ary nakany tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha izaho izaroa lehilahy izaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izao anga
noho Kristy. Izay no ambaran'izao no toko 4:7 sy ny 7. Natakatra ilay vehivavy Samaritana fa mihoatra noho ny olona mety maty Kristy, mihoatra noho ny mpitarika lehibe, mihoatra noho ny mpamilany lehibe, fantany fe Kristy no ilay Mesia nampanantenaina. Ary tsy hoe natakatra izany fotsiny izy fa nanaiky azy ho tompony ihany koa. Ry tanora namana, tantara efa mety mahazatra anao noho ny tantarana teo, nefa tamin'ity fotoana manokana ity dia ho tsapanao fa mampetsi-po mandrakariva ny fiaonana amin'ny Kristy. Manasongadina voalohany indrindra ny tantara fa izay niaona tamin'ny Kristy dia afaka manarana fiovana eo amin'ny fiainana. Niaona ny vantana tamin'ny Kristy ilay vehivavy Samaritana ka nanova ny fiainany tanteraka izany io fiaonana manokana io, anarana fiovana izay rehetra miaona amin'ny Kristy. Ketraka ilay vehivavy Samaritana, nalahelo, nangay ary tsy nanana fanantenana, saingy rehefa niaona tamin'ny Kristy izy dia fifaliana sy fanantenana ary fahasambarana no nameno ny fiainana. Ny faharoa dia izao, rehefa miaona amin'ny Kristy ny olona iray dia tsy mahay mangina ka tsy ilaza izay nataon'i Kristy taminy. Inona nataon'ilay vehivavy Samaritana rehefa nanambara ny tena no Mesia Kristy? Nivoaka resaka amin'ny hafa izy. Raha vantany vao nahita ny mpamonjy ilay vehivavy Samaritana dia nitondra azy teo amin'ny hafa. Nasehony tamin'izay fa misionera mahomby noho ireo mpianary Jesosy izy. Tsy nahita na inona natao Samaria izay nampiseho sa mampirisika hiasa ny mpianatra. Nifantoka tamin'ny asa lehibe atao amin'ny hoavin'ny sainy. Tsy hitany fa nanodidina azy akaiky dia nisy tokony vokatra betsaka ho angonina. Nefa tamin'ny alalan'ilay vehivavy izay no mavony dia tanàna iray manontolo no voatarika iain'ny mpamonjy. Nentina vehivavy hatrany tany amin'nyray tanàna tamin'ny fahazavana. Io vehivavy io dia nampiseho ny vokatry ny finoana ny Kristy. Dia finoana tsotra ary avy hatrany dia miasa ampahendrena. Ny tena mpianatra marina dia izao, teraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ho tonga misionera. Izay misotro ny rano velona dia manjary loharanonaina, manjary mpanome ny mpandray. Ny fahasaovan'i Kristy ao amin'ny fanahy dia tahaka ny loharano any anefitra izay miboiboika mba ampangatsiatsika ny rehetra sy ahatonga ireo izay efa ho faty azoto hisotro ny ranonaina. Rehefa miaona amin'i Jesosy ianao ary misotro amin'ny ranonaina dia maniry ny ilaza amin'ny hafa ny zava-mahatalanjona. Hoy Kristy ao amin'ny Jaona 7:7 tapany 2 sy 7:7. Raha misy olona mangeta eto aoka izy anatina ka hisotro. Izay mino ahy dia hisony ranony velona iboboka avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Ity mpanjono anankiray ity izay salmona moa na amin'ny teny vahiny saumon dia niainga tamin'ny toerana lavidavitra miala amina tetezana no nandehanany amin'ny fanjonoana tany amin'ny 7 kilometatra. Io tetezana io moa zany dia tany Golden Gate any San Francisco any Californie misy azy. Vao nanomboka ny folakandro dia feno ny sambony ary nandeha hitodidoha ho any an-tranony izy. Maherin'ny 2 kilometatra miala amin'ny elo-drano izay misokatra ao ireny tetezana no nahitany napony mpanjono tampahatairana lohan'olona njatony miakatra sy midina ao anaty onja. Afaka nahitany ampahan'ilay sambo izay vao niletika tamin'ny rano Maria izy. Feno ranomaso ny masony raha nahita olona maro izay niady mafy hiazona ny tenany hitsingevana. Tsy maintsy namonjy olona maro arak'izay tratra izay ny nambarany ary izay moa vetsivetsi ny taompony. Ary nanomboka ny asa izy nanatona andreo, nanavitra andreo olona ireo. Ny sambony rery no tao amin'ilay faritra. Nangataka ny ovonjena ireo sisa mbola velona teny rehetra teny. Ny asa aingana arak'izay tratra i Napoli
natsipy ny tany anaty ranomasina reo salmona zay nyjonony sabo eo amin'ny $3,000 no vidin'izay mba hahafahany a manome toerana olona maro ao anatin'ny sambony. Rehefa avy ny asa adiny enina izy dia afaka namonjy olona 450 koa satria mbola nisy olona tao anaty rano dia nanipitady ilay mpanarato ka olona 40 no niraisany ary notarihany ho eny amin'ny tetezana. Rehefa niona tamin'i Kristy ilay vehivavy Samaritanina dia nentiny ny teny nitovy tamin'ny olazain'ny Napoli izy hoe tsy maintsy mamonjy olona betsaka arak'izay azo atao. Ry tanora malala, ry mpiaino malala, mandalo vanim-potoa sarotra ny fiainany zanak'olombelona ankehitriny. Kanefa tonga Kristy hitondra ny famonjena. Ka izao izay rehetra niaona tamin'i Kristy dia nahazo famelombelomana. Satria ao anatin'ny tontolo sarotra isika, indrindra ny tanora manoloana n'ireo fakapanahy maro samihafa izay hatrehany. Misy ady ary misy fahadisom-panantenana ao anatin'izany ary ao anatina fahavelezan-kevitra tanteraka. Efa tonga hamonjy Kristy, tonga hamonjy ianao, tonga hamonjy ahy ary afaka hanampy amin'ny fiatrehana ireo toe-javatra manahirana rehetra. Ny ahafantarana fa niona taminy ianao dia tonga anao hiova ny fiainana. Ireo rehetra izay niona tamin'i Kristy alika ny tantara niainontsika teo dia niova ny fiainana. Amin'ity fotoana ity dia miantso anao Kristy mba hanatona azy, anaky azy ho tompo sy mpamonjy ary afaka hijoro vavolombelona ny fanavaozana eo amin'ny fiainana izay tiany hiainanao. Koa rehefa niona tamin'i Kristy ianao dia afaka maly ny fanontaniana izay antsoina hoe aiza ianao? Andeha aho. Andeha ho aiza? Andeha hamonjy fanahy. Fotoana izao ry tanora, fotoana izay andehanana, andeha hamonjy fanahy, anaporifono fefa niona tamin'i Kristy ary hitondra aina vaovao ho an'ireo izay ao anatin'ny fahakiviana, ho an'ireo izay ao anatin'ny fahaketrahana, ho an'ireo izay ao anatina olana saribana, indrindra ao anatin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Hanampy anao anie Kristy ary ianao kosa handray ny fanapahan-kevitra sahaza an'izany antsoa izany. Ireto misy fanontaniana hapetraka, fanontaniana izay isaintsainana avy amin'ny alalan'ity tahadalana ity. Ny fanontaniana voalohany dia izao: nanahoana ny toetran'i Jaona talohan'ny nahalalany an' Jesosy? Inona no nitranga teo amin'ny fiainany taorian'izay? Anjaranao no mandinika sy mieritreritra izay araka ny taridalana izay omena teo. Fanontaniana faharoa: inona ny toe-javatra nisy teo amin'ny Jiosy sy ny Samaritanina? Ary ny fanontaniana fahatelo: nahoana araka ny hevitrao no nila nandalo any Samaria Jesosy? Ary ny fahaefatra: inona no nitranga tamin'ireo izay nisotro ny ranonaina? Hanampy anao anie Kristy ho tonga amin'izay fanavaozam-piainana izay. Andeha, andehanao, andeha aho. Amita ny iraka izay ampanaovina amin'izao vanim-potoana izao. Manasanao nonika alohanao fa hivavaka isika. Jesosy malalo nasehonao tamin'ny taridalana izay nomena androany fa tianay ianao ary tiana afaka anay ao anatin'izao tontolo ratsy izao fa miankina amin'ny fanapahan-kevitra inefa izany. Koa ny fanahinao masina ny hanazava ny fisaina, ahafahana mahafantatra ny toetra misy, ahafahana mahafantatra ny fakapanahy izay mangeja amin'izao fiarahamonina izao ka mahatonga anay tsy hanao loha larina anao ka manjary tsy eno ny feonao izay miantso anay. Jesosy io ampio ny tanora miatrika toe-javatra manahirana izy amin'izao, indrindra ny fakapanahy ratsy rehetra. Arovo ny tanoranao ary ao anatin'izao fisinyity aretina ity, ny Covid-19 zany izay mirongatra izy ankehitriny,
dia mangataka ny fiarovana manokana avy aminao areo ka atsapa ny fanatrehanao ny tsiraray avy ka joro vavolombelona ny amin'izany fanatrehanao izany ka ho hitataratra eny anivo ny fiainany tsiraray avy rirany tanora ny fanavoza-piainana tianao ianana ankehitriny. Tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Angasany ianao nanaraka hatramin'ny farany an'izao fandarina izao dia mametraka ny mandram-piaona ary mirary ianao mba ho tafahona tokoa amin'i Jesosy ka hitondra fanavaozana eo amin'ny fiainanao izany. Mandram-piaona. Nantsony sikianaradi hiambina hitoriko ani Kristy tumpotariu na aizale ni mulutru otenge usayane zao hande laisensunau zao hande laisensunau nisande yaranuina handea zao hande laisensunau zao hande laisensunau intiao irawao handea panzaka lehibe tsy maintsy ambarako fa tsara re na firenena na aiza le na iza hiantsony ay zao hande na izy antsonynao zao hande na izy antsonynao nisande hiaranoina handea zao hande Naizen sunnau zao hande, naizen sunnau itiao, irawao handea. Zao hande, nisande, yaranuina handea. Zao hande.